Hi guys! Dia mbola foana miarabantsika rehetra indray Noelany ianarako a. Toy ny isan-kerinandro a dia vidéo vaovao be sady mafana be indray no omeko anao androany a. Izay momba ny hoe inona tokoa ny teny dikany hoe nice to meet you. Azo dinihany koa fa amin'ny farany vidéo a no anomezako ny anaran'ireo a izay nandresy a tamin'ny concours izay nikarakarainay a. Ka izy ireo a dia hisitraka maimaimpoana ny totra izay nikarakarainay ihany koa ka raha ohatra amin'ny farany ara ny vidéo ndahoary. Matetika rehefa mihaona amin'olona tsika ohatra na hoe vao mahita olona vaovao ohatra dia zatra rehefa miresaka dia hoe nice to meet you. Ataoko angamba fa mahalala daholo tsika. Misy ny atao ihany koa hoe good to meet you na ihany koa hoe pleasure to meet you. Fa fantatrareo ve fa ireny teny ireny a rehefa voalohany ihany no tsara miteneneny, izany hoe rehefa voalohany vao mihaona amin'olona iny a no fampiasa ilay teny hoe nice to meet you na glad to meet you. Mety misy amintsika mbola zatra miteny nice to meet you nefa efa mifankahita tamin'ilay olona ohatra na hoe efa fantatrao ilay olona fa ohatra hoe ny ampitsin'iny nareo mihaona indray dia afaka soloinareo hoe it's nice to see you na ihany koa hoe it's nice to see you again na ihany koa hoe it's great to see you again. Ka matoka hoe manomboka androany a dia tsy ho fangaronao tsony hoe inona ny tenena raha olona vao hitanao voalohany resahana na ihany koa olona efa mifankazatra aminao na olona efa mifankahita taminao fa mbola tsy tenena hoe falibeza mahita anao. Tonga eto amin'ny bonus indray aritsika androany. Ka ny bonus tsika androany dia ny ways to say sorry. Matetika tsika rehefa nanao zavatra ratsy kely ohatra na ohatra hoe nanao zavatra nampanailona amatsika dia matetika tsika miteny hoe I'm sorry, I'm so sorry. Fa reto misy tekely vitsivitsy zaraka aminareo hoe ohatra ny ahoana ny fomba nitenenana ihany koa an'izay hoe I'm so sorry izay. Voalohany excuse me na hoe please excuse me. Eo ihany koa ny hoe I hope you can forgive me. Misy ihany koa ny hoe oh my god that's my fault. Misy ihany koa raha ohatra ny hoe olona tsy tena fanakaiky be anao na ohatra tsy tena mifankazatra aminao dia afaka teneninao hoe pardon me. Dia mbola makasitraka misy saotranao rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'ny concours izay nikarakarainay. Aza adino fa mbola be dia be mbola maro be ny concours izay nikarakarainay amin'ny manaraka fa izao ary dia omeko ny anaran'ireo izay nandresy tamin'ny concours. Ny voalohany dia i Stéphanie Razakamahefa, ny faharoa dia Mamy Razanak'olona, fahatelo Faltaina Raveljaona, Pochi Sarbidy, Michel Noweland, Larissa Fordofinoise, Mira Doufaendrena, Dave Anissé, Lami Sarah. Ireo zany ireo folo hisitraka maimaimpoana ny tolotra izay karakarainay, izany hoe ny cours en ligne izay karakarainay eto amin'ny Facebook. Koa arabaina ny anareo fomianadahy manantena fa ho tianareo sy anampy anareo ny cours en ligne izay karakarainay, miampy ihany koa ny livre PDF izay omena maimaimpoana anareo. Dia ho an'izay mbola tsy nahita vidéo dia azo adino ny like ny chaîne YouTube, en description ihany koa ny lien ny page Facebook-nay. Dia raha mbola te hanaraka ny vidéo anay manarakinao dia azo adino ny cliquer ny la cloche kely ao ambany ao dia mandrapena indray.